Raha tompokolahy manaja tompoko vavy salamitra isika menakavy finaritra mitava amintsika amin'izao fotoana izao hatreto amin'ny institut mikarakara zany antsoina hoe étude politique zany eto Madagasikara izay hivitoeran'ny fahalalana isan'ny tampony indrindra eto amin'ny firenentsika ary manana ny fisandrahany manerina an'izao tontolo izao. Sanatry ny vava tsy resaka amin'ny anaran'ny EPP ny tenako na dia isan'ny ireo tena hoe akaiky ny foko ihany koa ny ato amin'ny EPP. Vaombe izao mitapa aminareo izao mpanakanto ny alalana eo ihany koa ny mampampianatra aty amin'ny ady japonais, eo ihany koa ny lavin'ny mpampianatra satria philosophe anthropologue etony musicologie ny tena nanaovako spécialité mahatonga ho mpampianatra ihany koa zany amin'ny toerana fampianarana tohitonya. Ary ny faefatra farany azoko ambara dia mitantana orinasa misana ny antsoina hoe ingénierie culturelle ny tenako ezour ingénierie culturelle. Inona moa ny atao amin'izany ingénierie culturelle zany? Fiorenany maha-olona, fanorenana kolotsaina. Ilaina olona ny kolotsaina fa tsy tokony avelan'ireny ka biraraka fotsiny amin'izao raha zany mety mahafaty indray. Zany milan'ny ingénierie culturelle. Izay ny hoe la tompoklasy tompoko vavy fa ny zava-dehibe tiana ampitaina amintsika izao dia ny hoe isika eto Madagasikara mifiarinaina be mihitsy ohatra ny tenako toto ny fiainana. Ireo mivezivezy makany velany, makany Afrika ohatra dia mahafantatra tsara fa isan'ny tena mivoatra be isika eto Madagasikara. Tsy andany fotoana amin'ny resaka kina mikasika ny fitantanana ara-politika sy ny kitoto isan-karazantsika atao tsy andany fotoana amin'izany fa ny zava-dehibe dia ny hoe ohatra rezao fotoana resahany zao zany fantatra fa eo ampandrafetana mihitsy ny famarana ny document 4 ny politique nationale de développement de Madagasikara. Zava-dehibe zany fa saingy firy amintsika ny mahalala zany tsy ampy ny serasera zany sy ny sisa ka anika ny manafitohana toa ny vilelaleilany reny le sireneny miarabe mitarika manapahefany reny manjary manafitohana. Izay no ela fa nitiakambara dia ty hoe eto Madagasikara mieritreritra foana hatramin'izay hoe isika no isan'ny hitarika ny fivoarana manerina an'izao tontolo izao. Ny tena manokana dia isan'ny mino amin'izany mahatonga amin'ny resaka ny révolution vasimba ohatra. Saingy izao ny tsikaritra taty orindrina tompoklasy tompoko vavy. I Afrika mihitsy no ho ampitso ny zao tontolo izao. Sika eto Madagasikara tsy mahafantatra an'izany Afrika. Nefa tena raha atao hoe loharanom-pahalalana sy fahendrena ary indrindrindrindra mikasika harena voajanahary dia tomefy Afrika. Ny olana dia milafiny maha-olona. Ny zavatra tsapako isaky ny makany Afrika dia ny hoe ny tena goavana dia ity: ny Afrikanina dia toa ny voapepo be nandritry ny taonjato maromaro, tsy tokony hiarina amin'izay fotsiny. Fa ny zavatra goavana dia ity: raha misy firenena anankiray te hivoatra hatraty Afrika, mahamora lavitra ny fivoaran'ny firenena afrikanina rehetra sy ny fampandrosoana ny tany afrikanina rehetra raha toka i Afrika ray manontolo mihitsy no avy hatrany dia mitsangana. Manaraka ho azy ny firenena tsirairay avy. Any Centrafrika zao isan'ny niarana voina be ny ady hatrany sy ny sisa. Fa tamin'ny 26 novambra tamin'ny taona 2021 nampitsahatra ny adi-pokotany dia ny paparay masina ny 26 novambra 2022 no nanokatra ny antsoina hoe porte sainte tany amin'ny katedrale amin'ny Bangui. Nanokatra ny lamina tany. Maninona ny tany no nosokafan'ny papa ny porte sainte. Ny papa tamin'ny tonga tany nanaovana papa mobile, tsy nasina vitre blindé, tsy nanaiky izy. Ny olona ny niaro azy. Noho izany zany
ny fanan'Andriamanitra dia goavana be. Izay ny tsapa raha toka makany Bangui. Ary ny famaranako an'izay tao iny mpampatany hoe Bangui, désormais le centre spirituel du monde. Avao anivon'ny Afrika, ao amin'ny fony Afrika centrale io zany, indrindrindrindra fa République centrafricaine no nipoiran'ny hazavana voalohany indrindra. Isika tia Madagasikara anana anjara ao anatin'izany, ko andao hiara isika le andao hianatra hatrany hatrany, andao ezaky ny voatrahn-draharaha ho an'ny tamin'ny taranaka alerina zao tontolo zao. Tsy ho an'ny Afrikanina fotsiny, tsy ho an'ny Malagasy fotsiny, fa ho an'ny voarina manontolo. Mankasitraka tompoko lahy, mankatelina tompoko vavy. Samy ten'Andriamanitra isika mianakavy.